fa manana ny heviny mofony avy eo anivony afary malagasy izay miandraikitra manokana ny resaka ara-tsosialy ary miaro ny zon'ny olombelona ihany koa ao anatiny izay hoe fanomezana olon-tsotra ny fitantanana ny tsena kominaly izay vahintsika indrindra raha moa amin'izao takariva izao hitondra izay faneho-kevitra izay Andriamatora fanomezan-tsoa Jean Nirina izay filoha nasionaly ny afary malagasy. Faly miarabanao sy mandray anao itony fampalalam-baovao tompoko. Miarabanao namana tiana dia miaraba ihany koa ny mpiaino rehetra manaraka an'izao vaovao ny matv zao. Inona tokoa ary moa zany ny hevitrareo satria nareo moa zany misy hoe miara sosialy hitaraina ny ireo olona hoe izay voalaza hoe hiara ny tsirariny izay inona no hevitrareo afary malagasy moa zany ao anatin'izay. Ya ny voalohanteny moa ara-tsosialy zany namana tiana dia tsena kely angamba tsy saotra ny filohan'ny tetezamita sy ny filoha Marc Ravalomanana izay nandray fanapahan-kevitra lehibe momba an'ity resaka tsilatsano fidiana izay mihintsy zay fampilamina kokoa an'izay resaka ara-tsosialy zay. Izay eto zany dia hiteny fa ara-tsosialy tanteraka ny jiron'ny afary malagasy manoloana andreo faneho-kevitra rehetra taony. Anio ary zahay zany dia milaza fa misy olana goava ny tsena io rehefa nyteny zahay tamin'ny aino manjery maro samihafa ny resaka explosion sociale, resaka fipoahana ara-tsosialy io satria ny tsena no voakitikitika matetika. Ny akamaroan'ny malagasy aloha ny tiako tsindrina eto dia tsy misy ny asa. Zay aloha zany dia tokony ho fantatry ny tompona andraiky mpanjakana rehetra hoe tsy misy ny asa, ka manoloana ny tsisy ny asa ireo mpivarotra. Ary ny tena olana amin'ny resaka tsena io zay tokony ho fantatry ny tompona andraikitra dia ny fialany ny tsenan'Anjoma zany. Raha mbola teo ny tsenan'Anjoma dia niara-natadidy tsika fa afaka mivelona tsara mpivarotra, afaka nanana ny andraikiny izy afaka niodin'ireo orinasa majinika marobe teto amin'ny firenena toy ny fanaovana savony gasy ireo lamba vita malagasy tadidy tsara tamin'izany raha tsy teny afa-tsy reny hoe soutien gasy, slip gasy, sorte mini-bande sy ny sisy reny. Ankehitriny le izy dia lasa tena miteraka olana be dia be. Eto ihany koa zay dia efa miteny ary miantso ny commune urbaine d'Antananarivo hoe ato anatina krizy isika. Za zany tonga dia mahitsy ny fitenenako eto hoan'ny tompona andraiky mpanjakana ao amin'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo ato anatin'ny krizy isika. Dia ny olana zavatra tiana tenenina ao anatin'izay krizy izay dia na reo mpivarotra amoron-dalana na reo any anaty tsena izay voakorotana moa nanomboka androany teny nosy be toy izany koa ny tao amin'ny posara izay tena vahoaka marobe mihitsy ny tao ary toy izany ihany koa ny ao amin'ny Mahamasina ilay teny Mahamasina. Ny tsara ho tsaron'ny tompona andraikitra dia tokony isy aloha ny fampiresahana. Misy zany zavatra tokony fampiresahana ao anatiny. Ary eto dia ametraka fanontaniana hoe hatramin'izay nitazoma ny président délégation spéciale ny commune urbaine d'Antananarivo ny resaka tanàna Antananarivo efa impiriniwa moa zay ny lehibe an-tsena. Io zany dia efa misy olana be dia be mipetraka ary ohatr'izany koa dia eo ny directeur des affaires économiques dia ohatr'izay ihany koa zany ireo olana mipetraka isan-karazany amin'ireo tompona andraikitra maro isan-karazany. Ka izahay eto dia mahita tena aoka re tompoko aloha ifampiresaka. Za zany tonga dia miteny an'izay miresaha aloha nareo commune satria tsy mety io tamin'ny privatiseny io. Ahoana moa no mena olon-tsotra ny fitantanana an-tsena, ahoana moa raha olona teo mba fiadidin'ny commune raha ve moa zany tsy mahatatana an-tsena dia vao may olon-tsotra tsy vao may lasa olana be dia be. Ka io dia atahoranay mbola manome avertissement foana ny afary malagasy hoe ny fipoahana ara-tsosialy dia atahorana tanteraka ary tsara ho fantatra fa tsisy olom-bofidy eto. Zay aloha zany tonga dia teneniko hoe ireo rehetra izay mipetraka zany na conseil municipal izy na PDS izy na député izy tsy misy an'izay eto noho izay tokony iaina ao anatin'ny zavatra tsy hoe ato anatin'ny fotoana fohy tsika aloha ny anova zavatra fa tokony miandry izay fifidianan'izay ireo tompona andraikitra vao mandray fanapahan-kevitra satria tena mampalahelo le vahoaka. Dia manoloana zay ihany koa tonga dia androso sosikevitra zahay manontaniny resaka eny Anosy sy Sinanosy Tambarinandrina sy ny sisa rehetra tokony amboarina zany re toeran'ireny dia afindra amin'iny manamorona ny tobiny sisina nosy mahazo ampitany tribunal sy ny staty malalaka be toerana lasa ohatrany tsy voakarakara tsy maninona. Eto mantsy dia ny olana dia hoe mizaridaina lay mahafinaritra maso foana ny apetraka fa tsy rarahina ireo mpivarotra ka dia tena atahorana tanteraka io ary tsy mahatsiaro ho tompona andraikitra mihitsy ny olona sasany satria tsy fantany le ariary zato hoe io ariary zato ony vary tapakapoakan'le olona ary io ariary zato ny tena mahatonga n'ilay krizy fa tsy hoe tsy rarahanay reny fa mpivarotra amoron-dalana. Eto moa dia mena vahana ihany koa ny vahiny
io zany tena zavatra tiako tenenina hoe raha mijerytsika an'ireo sinosy karana afaka mivarotra grossiste izy afaka mivarotra détaillant dia lasa zany rehefa orinan'izay manenjika an'le fivarotana amoron-dalana sisany ataon'ny malagasy ka miangavy indrindra tompoko manao antso avo amin'ny commune urbaine d'Antananarivo ny afary malagasy aoka re tompoko isy mifampiresahana aloha dia andray andraikitra feno dia ifampiresaka mpivarotra amoron-dalana nareo ifampiresaka mpivarotra Mahamasina ifampiresaka mpivarotra Potsara mino aloha fa efa tazanay androany sy efa nanao tatotra ny taonosy be mifampiresaka taminareo ka aoka ho tompona andraikitra amin'ireo olana ara-tsosialy ary aoka mba metalao zahay tsy ato anatin'ny krizy mihitsy no isina fandravana fanalana mpivarotra eny amin'ny toerany sy ny sisa ny ambotay azy eo efa tsy afaka hatramin'izay fa tsy hoe vao zao hoe tato anatin'ny krizy fa tsy ny asany amin'ny zone France angamba ny tena miteraka an'izay fivarotan'izay ataoko hoe voalaza atao anatin'izay vofety ao anatin'izay rehetra izay angamba ny zavatra hoe tia ny afary malagasy ampitaina manokana manoloana an'izay olana izay inona ny tianareo anampiana izay raha maranantsika ny resadresaka sahady ya isoranay anareo matevizana nanasanay tamin'izao vahiny izao ny tiako ampitaina fotsiny dia ny afary malagasy amin'ny resaka ara-tsosialy rehetra zay tsy manao politika ary tireniny fity tia metraka an'izay fiarovana vahoaka manoloana sosialy zay izy na olana ara-tokantrano na olana ady-tany io na olana araky ny tseny io na olana ray tsy mamelinjanaka sy ny sisa rehetra ka mbola misy mitady famonjena aminay dia afaka manantona anay izy ary miaraka mitady vaolana aminay averiko indray mandeha tsisy olom-boafidy eto amin'ny tanàna n'Antananarivo eto Madagasikara ka tokony mba ho samy tompona andraikitra aloha isika amahany io krizy ara-tsosialy sy krizy ara-politika aloha mino zay hoe efa andala-piravana iny fa eo amin'ny ara-tsosialy io tsapao ny fahorindreo malagasy mitovy amintsika mifaramo dia ameny numéro ana telefôna azahoana anay zay sy ny toerana misy anay dia ao amin'ny Bropokotany nosy zato tsinanana voalohany misy ny afary malagasy ary miay amin'ny olona rehetra amin'ny olana ara-tany olana ara-tokantrano ary ny olana amin'ny sosialy rehetra ny laharan-taribia azahoana anay dia ny 033 17 743 98 033 17 743 98 033 17 743 98 dia misaotra betsaka ny Madivia nampiatrano anay amin'izao arivo izao afahanay naneo an'izay hevitra ara-tsosialy zay dia misaotra anareo avy eo amin'ny afary malagasy ihany koa dia manao veloma tompoko. Veloma tompoko.